Ity no andro nataon'i Jehova hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Izany tenin'ny mpanao salamo izany no iarabanantsika mpianakavin'ny finoana, zanaky ny Efijekematra ny vato faravohitra maneran-tany, mahatratra ity alahadiny taranaka, alahady 3 septambra 2024 ity. Anio tokoa ry havana, no iarahantsika mifaly, no iarahantsika miravoravo, midera sy mankalaza an'Andriamanitra noho ny alahadiny taranaka eto anivon'ny fiangonantsika. Ka arabaina isika rehetra, naiza misy atsika. Amin'izao alahadiny taranaka izao dia hiainantsika hatrany ny teny faneva manao hoe: zanako ianao, izao niteraka anao androany. Salamo 2:2-10. Dia ny tompony hitarika atsika amin'ny fanahiny, azahoantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra tokoa. Dia amin'ny tiafaliana sy amin'ny aravoina ry havana malala, ny arabanantsika taranaka rehetra, mahatratra dia alahadiny taranaka 2024 ity. Arabaina isika fa velona tapaontsena, afaka midera sy mankalaza an'Andriamanitra, miompo-panahy amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Ho antsika mpianakavin'ny finoana rehetra, taranaky ny Efijekematra ny vato faravohitra, ho antsika rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana, ny famondram-po sy ny fampahiresana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ny fanompoam-pivavahana amin'izao alahadiny taranaka izao dia ny taranaky ny fiangonana manontolo no manatanteraka izany. Ny mpitandrina no mitarika ny fotoana, ny taranaky ny fiangonana no mivavaka sy mamaky ny soratra masina, ary ny mitory ny tenin'Andriamanitra dia ny mpitandrina zanaky ny fiangonana Ramilason ny Rina Andry ny aina. Ary izay ampiavaka manokana ity alahadiny taranaka 2024 ity ry havana malala, izay tsy natao nandritry ny taona vitsivitsy no ny amena ara-pahasalamana, dia ny fizorany taranaka rehetra manoloana ny alitara masina, manao ny fanatitra sy manatitra ny ezaka valopy ho amin'ny ezaka trano loharano. Ary ny fanompoam-pivavahana dia mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ary dia isy ihany koa ny fiombonam-pifaliana amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo mamarana tanteraka ity alahadiny taranaka 2024 ity. I Jehovah Andriamanitra, tompo sy mpanjakanay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra sy mideranao tokoa izay fa mbola nomenao izao fotoana izao hianona sy andrenesanay ny teninao. Aoka azy ny fanahinao masina nitarika anay amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana sy angatahana izany vavaka izany. Saotra tompo, amen. Minoanatra ianareo ry mpitsara ny tany, manompo an'i Jehova amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka, fandrao ho tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo, fa vetivety izay rehetra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy. Ary raha vao natao batisy Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity no zanako, malalako izay sitrako. Tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilainanao taminy hoe: zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe: ianao ny mpisorona mandraka izay araka ny fanaony Melkizedeka. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa amin'izao fetin'ny taranaka ankehitriny izao ary ry havana, inona no afatra ho an'ny fiangonana sy ho antsika eto amin'ny Efijekematra amin'ny vato faravohitra? Afatra voalohany ary ry havana malala dia izao:
taranaka hanambarana zava-boatendrin'andriamanitra ianao. Ny zava-boatendry ho anao anio dia izao: novelomin'andriamanitra atratra izao andro miavaka eto amin'ny fiangonana izao ianao ka hanana anjara amin'izao fanompoana masina izao. Fa ny faharoa ry havana dia izao: taranaka notendren'andriamanitra ho zanany isika. Zanak'andriamanitra isika tamin'ny faneketsika ny fitarihan'ny fanahy masina, ka nahatongavantsika eto mba hanatanteraka izao asa lehibe izao. Afatra fahatelo ry havana malala: taranaka naterak'andriamanitra ianao androany. Ny taranaka rehetra naterak'andriamanitra dia manompo azy amin'ny fo rehetra, ny fanahy rehetra, ny hery rehetra ary ny saina rehetra. Dia ho tanteraka amintsika rehetra taranaky ny fiangonana eto amin'ny TFJK Matranivato Faravohitra ane izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Riavo malala ny tompo, ny andro anio dia sosafidy raiko azany fefasafidy. Tsy ho adonona amin'ny amin'ny tantarany taranaka sy fianakaviana. Hoy Isaia 7:20, amin'ny anaran'ny tompo. Izao olona noforoniko ahy izao no hanambara ny fiterana ahy. Ho an'Andriamanitra irery ny tera, milaza ary voninahitra fiadanany ho antsika molakasitrany. Amen. Fa isan'ny taranaka nitendrenao Andriamanitra ho zanaka ho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tonga avitra ho anay. Izay rehetra mahasoa anay n'Andriamanitra dia tanterao aminay araka lehibe ny fitiavanao sy ny indra fonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana ny vava. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Falmehavatsika rehetra mpianakavy ho finoana taranaka sy ny zanakam-pielezana FJK Matranivato Faravohitra dia miarava manokana ny mpitandrina sy ny ankohonana. Izao moa zany raha maronisa olo malala Irina petraka aty Alemana aty Bayern aho avy amin'ny taranaky tompoko vavy Rasoer Fara Jeannette sy rakotiny Rainy Emile. Bebe sy dadabeako avy amin'ny mamako zany izy ireo i Rasoer Fara malala Ruth. Zaho dia izay natao Faravohitra hatramina zazana satria siko lehilahy dia kilasy zaza efa nanomboka tao dia niditra kolo Amboarapeo tamin'ny fiforonana niakatra ho Amboarapeo ary raisina mpandray koa tao amin'ny FJK Matranivato Faravohitra ihany. Souvenir tena nanamarika tao dia hoe ny dernier jour tany à Madagascar dia mbola afaka niara-nanao concert tamin'ny Amboarapeo ihany. Zay ny afatra kely avy aty amiko dia na aty an-tany lavitra ary tsy manadino ny mivavaka ho an'ny Faravohitra. Veloma daholo. Falmehavatsika mpianakavy finoana rehetra ao amin'ny fitandremana Tranivato Faravohitra sy ny taranaka manontolo amin'izao aladiny taranaka izao. Ramanuela Miangola, zanaky Ramanuela Sisisboto, avy amin'ny taranaky Ramanuela Jérôme sy Ravelasoa Henriette, mipetraka aty Jejodo aty Korea Atsimo.
na dia aty tany lavitra aty aza tsy manadiny fiangonana ary matsiaro mandrakariva mitondra mbavaka ny fiangonana sy ny asany rehetra samy tahiny tompo daholo eo. Famille Rabodratrimo afaty a Montréal faly miaraban'ny mpiara-miangona rehetrarehetra sy ny pastera Menakavy. Filome. Faly miarabantsika mpianakavy finoana eto amin'ny fitandremana trano vato faravohitra na tratra ity andro ity. Fotoana izay natokantsika hitrotroana-bavaka iombonina ara-panahy amin'ireo taranaka ny fiangonana rehetra izay milipatrana manerana izao tontolo izao. Ny miresaka amintsika dia Ony Andreriniaina, zanaky ny fiangonana, monina eto Abidjan, Côte d'Ivoire. Marina tokoa ilay teny lohahevitra amin'ity volana ity izay manao hoe mitory teny amin'ny firenena rehetra. Vitsivitsy maromaro izahay no zanaky ny fiangonana eto amin'ny trano vato faravohitra izay monina eto Abidjan. Izay dia mivavaka sy manao ny asa fanompoana ho amin'ny fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan na ny FKMA. Izay dia tsy manadino ny fiangonana ny taiza ary matsiaro anareo mambavaka hatrany, mampahery amin'ny fanaovana ny asa fanompoana rehetra ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Misaotra anareo mpianakavy ny finoana izay tarihiny ray aman-dreniny mpitandrina mivady na tsiaro anay amin'ity andro manokana ity. Tafapakaty aminay ilay teny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Tesalonianina 2:2 andininy 15 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa tomoera tsara rahalahy ka azo ny fampianarana natolotra izay nampianarana anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Koa dia misaotra antsika rehetra ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika tsirairay avy. Izay efa mianaka aty Amerika dia faly miaraba antsika rehetra mpianakavy finoana amin'ny FJKM trano vato faravohitra. Mirarisoa antsika rehetra amin'izao alahadin'ny taranaka izao ary manao kokoa ny katekomena andiany miray ho antsika rehetra neny fahasoavan'ny Tompo. Eto a Washington DC, renivohitry ny États-Unis ny tenanay no miasa sy mila ravinahitra. Aty amin'ny tanàna hoe Falls Church, Virginia no misy antranonay. Milamina sy mahafinaritra ny fiainana aty nefa na izany dia matsiaro matetika ny any Madagasikara izay za manokana dia matsiaro ny namana vao am-piangonana rehefa tonga amin'ny toerana tahaka izao. Mirarisoa ho an'ny fiangonana iray manontolo ary miaraba ny taranaka trano vato faravohitra. Miaraba manokana koa ny mpitandrina sy ny ankohonany, mitondram-bavaka ny asa fanorenana ny trano loharano. Ny afatra ho antsika taranaka manontolo ry havana malala dia miompana amin'ny teny faneva ny FJKM manao hoe miorena tsara aza miova. Ka ny alahadin'ny taranaka tahaka izao isaorantsika, ankalazantsika, hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Kanefa tena ifampaherezantsika, iorina tsara tsy iova isika, iorina amin'ny finoana, iorina amin'ny fitiavana, androso amin'ny fivavahana ary azotsy hafanafo amin'ny fanompoanan'ny Tompo. Ka dia samy mahery ry havana amin'izany fiainam-panahy sy fanompoanan'ny Tompo izany. Ary dia mahatsiaro sy mampahery antsika mambavaka na ny nanatrika teto tamin'ity fotoana androany ity, na ny tsy nanatrika naiza misy antsika, dia mirary antsika, mivavaka ao antsika, mametraka antsika mandrakariva eo ambany fahasoavan'Andriamanitra.
dia miraha soriavana samita iny Jesosy.